Talata fa 17 ny volana Martsa, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany, nalaina tao amin'ny toko 5, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny 7 tapany voalohany, tohizana ao amin'ny andinin'ny 5 hatramin'ny 11. Niaraka tamin'izay dia sitrana ralehilahy. Tamin'izany andro izany, niakatra tany Jerosalema i Jesoa, fa nisy andro fety tamin'ny Jody tamin'izay. Ary any Jerosalema ao akaikin'ny vavahadin'ny ondry dia misy dobo anankiray atao hoe Betesda amin'ny teny Hebreo, izay misy trano 5. Nisy marary maromaro nandry tamin'ireo trano ireo, ary nisy lehilahy anankiray narary hatramin'ny 30 taona teo noho ny nahitaziny valan'ondotra i Jesoa, sady fantany fa efa ela ny naharariany. Dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ary hoy ny navalin'ny marary, tompoko, tsy mba manana olona androboka amin'ny dobo aho rehefa mihetsiketsika ny rano, ka noho ny mba mandeha aho dia ny hafa no tafidina lohako. Hoy Jesoa taminy, mitsangana, ento ny fandrinao ka mandehana. Niaraka tamin'izay dia sitrana ralehilahy, ka nentiny ny fandriny dia lasa izy nandeha. Ary sabata ny andro tamin'izay, ka hoy ny Jody tamin'ny vao sitrana, sabata ny andro ka tsy mahazo mitondra ny fandrinao ianao. Fa hoy ny navaliny, ilaina na sitrana no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Dia hoy ireo nanontany azy, iza moa izany lehilahy nanao tamina hoe ento ny fandrinao ka mandehana izany? Tsy nahalala azy anefa ilay vao sitrana, fa ny vahoaka moa betsaka i Jesoa koa niala teo. Taorian'izany dia hitan'i Jesoa tao an-tempolo ralehilahy, ka hoy izy taminy, indro fa sitrana ianao, ka aza manota intsony, sao dia ratsy noho ny teo indray ny manjo anao. Dia lasa ralehilahy nilaza tamin'ny Jody fa i Jesoa no nahasitrana azy. Koa nanenjika an'i Jesoa ny Jody satria nanao izany tamin'ny andro sabata izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia irany ao anao, ry Kristy.